Anatin'izay pejiny fony izay ihany koa no isarahantsika nankalazaina ny alakamisy lasa teo ny 20 taona na mpitandrina ny pasteur Razafy Mahatratra eo anivon'ny fiangonana FJKM Manosy Avaratra fotoan-dehibe teny an-toerana arak'izany. Amin'ity taona 2024 no mankalaza ny 20 taona nampitandrina azy ny pasteur Razafy Mahatratra Alphonse Mivady ny FJKM Manosy Avaratra amin'ny sonjam-paritany an'Ivo Avaradrano moa no entiny amin'izao fotoan'izao. Tamin'ny taona 2020 izy no nivoaka tao amin'ny toeram-panomanana ho mpitandrina nitarika ny fanampam-pavahana ary ny birao ny sonjam-paritany sy ny firalahin'ny mpitandrina tamin'ny alakamisy. Nitory teny kosa ny président synodaly. Marobe ireo tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity teo ireo solon-tenjam-panjakana isan'ireny ny bentanana ny sapotsina mena ireo katekista sy ny mpitandrina nandritra ity fotoana ihany koa dia nisy ny fanaovana jery-todika ny lasa tamin'izany no nanambaran'ny solon-tenan'ny fiangonana fa marobe tokoa ny asa fampandrosoana vita nandritra ny nateo toerana ny mpitandrina. Tanteraka somatsara ny fankalazana ny 20 taona ny nitondrany mpitandrina Razafy Mahatratra Alphonse Menakafo teto amin'ny fiangonana FJKM Manosy Avaratra. Zay maro ny hetsika izay nokarakarain'ny ezaka 20 taona nampitandrina azy ka mbola misy ny hetsika izay rahantsika zanak'ampelezana ny namana ny tapaka ny olo-pantatra rehetra ko manasantsika ary amin'ny 7 ny volana septambra zao eny amin'ny Camélia zay misy ny hetsika fiaraha-misakafo lehibe zay ataontsika ary ny famaranana zay rahantsika miainankavy ihany koa dia amin'ny 9 ny volana desambra zay famaranana zay anolorantsika n'ilay fanomezana lehibe omentsika ny mpitandrina zay na efa be teto amin'ny fiangonana. Aza adinitsika ara fa itsika rehetra eto amin'ny fiangonana ny zanak'ampelezana ny fiangonana reniny dia amin'izay 9 desambra zay anolotra n'ilay fanomezana lehibe ho an'ny mpitandrina dia ny fiarakodia nefa ny fanarahantsika ka dia ho atolotsika miaraka zay amin'ireo zay niarana vita rehetra teto amin'ny fiangonana. Ivy ny fankalazana ity natao ity fa mbola mitoy ny ezaka sy ny hetsika ny fanomezana totro ny fiangonana mpitandrina moa dia fiaraka isy ny fiaraha-misakafo izay ho karakaraina amin'ny 20 septambra ho avy izao. Ny famarahana kosa dia amin'ny alahady 20 desambra.